Fandeha aloha resaka voankazo fiakaran-karazam-boankazo ny vanimpotoana tahaka izao saika hita iny an-tsena avokoa ny voankazo samihafa manamarika fa tsy ho ela intsony ny faran'ny taona sy ny fetin'ny krismasy ny voankazo ihany koa izay tiany ilain'ny vatan'ny olombelona tetsy Anosibe no nanao fanadihadiana Iobo Razanajatovo sy Ihaja Onimanana. Maneho volinandro fetsady ny fiakaran'ny karazam-boankazo eto amintsika. Ankoatry ny manga efa mamentseno na avy any Majunga na avy any Dego, eny fa na avy etsy mandoto toy ny manga menakely dia efa tazana ihany koa ny paiso sy ny letchi. Somary mbola lafolafo ihany, R$10 ny kilao. Ho an'ny paiso avy aty Atsirabe, ny abricot kosa vokatra any ambano dia mahatratra R$500 ka hatramin'ny R$2 ny kilao. Ny letchi indray avy any Toamasina dia mbola vitsy ny tonga eto Anosibe, mbola R$700 ka hatramin'ny R$10 ny kilao amin'izao fotoana izao. R$7 kosa ny pani rehefa tena atomotra ny fety, mihena ho R$4 ny pani ary tafidina hatrany amin'ny R$400 kosa ny kilao. Fa manetoeto eto an-tsena ihany koa ny fofona voatango vanimpotoana fiakarany ihany koa izao. Avy eny Analavory avokoa no tonga eto, R$300 no akana azy ary varotana R$300 na R$400 arakaraka ny habeany. Tahak'izay ihany koa ny papay, vokatra izy izao somary lafolafo mahatratra ny amin'ny R$2 ny iray. Ny mananasy mbola miakatra ny avy any Arivomamo, R$700 ka hatramin'ny R$200 ny iray. Fa mbola misy ihany koa ny frezy ety avy any Ambatofahavalo, efa ifarana ho ny mpivarotra, tonga hatrany amin'ny R$2 ny kilao. Etsy andaniny mitondra otrikaina goavana amin'ny vatantenan'ny olombelona ny voankazo, azo ampiasaina amin'ny sehatra hafa ihany koa, takina ao anatin'izay ny fahadiovana ho an'ny tanana mihinana azy sy ny voankazo hohanina amin'ny antonony anefa izany. Vitamine hoentin'ny voankazo izay atao hoe vitamine liposoluble moa izany dia ao vitamine A, eo ihany koa ny vitamine D, vitamine E, reny tafiditra ao anaty. Misy koa ny atao hoe vitamine liposoluble izay entiny toy ny vitamine B, vitamine ny acide folique, maro isan-karazany izy ireo. Reny vitamine reny dia ahafahan'ny olona miasa sy manao iny izy ity effort zany amin'ny zavatra ataony na ara-tsainy na ara-patana. Mety ihany koa reny ilain'ny olona amin'ny vatany no fiforonan'ny fanera moa zany tafiditra ao anatin'ny volo, ny hoho sy ny nify. Mitondra calcium ihany koa ny voankazo indrindra calcium, ny phosphore, ny magnesium, isan'ny fandevona-kanina tsara koa ny voankazo. Tombony lehibe eto amintsika ny maha-natoraly azy, ny fahamorany ihany koa mitaha amin'ny firenena hafa. Feno dia feno izay fanazavana mikasika ny voankazo sy ny tombontsoa azo avy amin'izay